Araka izay vokatr'izay raha ny vondrona politika mahaparana nahazo ny toerana betsaka indrindra nandritra ny fifidianana solombavambahoaka ity tamin'ny 20 Desambra 2024 dia tao somary sahiran-kirana ihany ity vondrona ity tamin'ity famerenana tanterana ny Zuma lasa teo ity raha araka ireo ampahambokatra voaray aloha eny anivo ny senita izany. Raha ny vokatra vonjimaika avy amin'ny senita resy avokoa ireo kandida ny vondrona mapara tao anatin'ireo distrika efatra namerenana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Zoma 20 Aogositra lasa teo. Efa miha tonga etsy amin'ny foibe toeran'ny senita etsy Alarobia ireo vokatra avy amin'ireo distrika efatra ireo. Tao amin'ny distrika Marovoay dia any amin'ny laharana fahatelo misy an'i Brownlee kandida an'ity vondrona mapara ity aorianan'ny Saobra Vonjatovo sy Samuel Rakotondrazaka. Ny vokatra avy amin'ny Sainte Marie no efa nahazoana vokatra feno ao anatin'ireo distrika efatra ireo malotolakandro. I Maximine Tsivolany no mitarika vonjimaika manana vato 220 faingo 170 isanjato. Manaraka azy Yvette Sila nahazo vato 220 faingo 750 isanjato. I François Goulamoussen avy amin'ny vondrona mapara kosa dia tsy nahazo afa-tsy 2 faingo 5 isanjato. Vato latsaky ny 1 isanjato ny vato azon'ity vondrona ity izay natsangana Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ireo faritra hafa dia Ambanja sy Belo-sur-Tsirbihana. Any Belo-sur-Tsirbihana dia i Paul Rakotorazanak'olona kandida ny vondrona Iaraka Isika no mitarika vonjimaika ao anatin'ireo birao fandatsaham-bato efa voamarina.